iara entana isika anafaingana ny fampivoarana sy fanovanana sy ampamokarana ho an'ny fizakanteny andra-sakafony malagasy. Fampiarana an'izay tsaokevitra lehibe tamin'ny fikamandoa pirenena ho an'ny fahavitantena ara-tsakafo izao etsika ataontsika izao na ny conférence nationale pour l'autosuffisance alimentaire izay farana omaly ary nampivoatra mazava tsara fa ny fiarahan'ny mpanjara fiarahana sehatra tsy miankina amin'ny tantsaha amin'ny fivondronan'ny tantsaha amin'ny coopérative no lalana iray lehibe ivoanty firenena ity ary ananany fahatrarana malaky an'izany fahavitantena ara-tsakafo ary ahatonga antsika indrindra izay moa mitandrona napezaka ny filoham-pirenena ho lasa firenena manondrana sakafo amin'ny océan Indienne sy eran'ny Afrika. Tafiditra tanteraka anatin'ny velirano fahasivy sy fahafito izao ezaka ataontsika izao ary isika rehetra dia mino izay fa samy maniry avokoa ny anatratra an'izany fahavitantena ara-tsakafo izany ty firenena misy atsika ity. Ka ho antsika rehetra na olom-boatendry na olom-boafity izay manatrika eto isika rehetra amin'ny voninahitsika tsirairay avy dia ambarako azy amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ity fionatsika mombany bitobity. Tsara. Manarako azy dia fisaorana fankasitrana fankatelemana an'ireo izay namolavola mitotona afotsy na andro na masaka an'izao hetsika izay lehibe izao ary marina fa 2,7 hektara no voalazan'ny Ramatoa Tale ny agribusiness teo ny avy aminy ireo olon-tsotra fikambanana izay maniry ny ampiasana izany tany izany fampandrosoana fa ny faritra tsirairay koa izay tonga eto dia manana hatramin'ny 1 hektara ary misy maheriny 1 hektara izay ahafahantsika manantanteraka vokatra samihafa toy ny vokatra mangahazo, katsaka, soja, blé sy ny sisa ary ny rarina dia ny ametrahany ireo mpandraharaha industrie eny anivon'ireo faritra atrzay moa no andrandray reto gouvernoura reto mba isina industrie apetraka ny faritra ampitomboana ny asa ho an'ny tanora ary indrindra moa hitondra fitombona ho an'ny fiarikairena. Dia mankasitraka mankatelina toko raha renareo avita an'izao forum izao. Iara entana isika anafaingana ny fampivoarana sy fanovanana sy ampamokarana ho an'ny fizakanteny andra-sakafony malagasy.